Fiadanan'i Jesosy indray notonona amintsika rehetra amin'ny alalan'izao horonantsary zao ny fitiavany ny famindrapony irotsaka amintsika isan'andro isan'ora ao anatin'ny falehibeazan'ny fitiavany ray tsy toa izay nanolotra maimai-poana ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho faty famonjenantsika ary mbola tsy tapitra izany vaninandro antsoina hoe grasy izany fa afaka mandrombaka an'izany avokoa isika tsirairay rehetra amin'ny alalan'ny finoana. Anio dia ampitafatra fohy amintsika ny tenako. Be da be mihitsy ny olona no mametraka izao fanontaniana izao any anatin'ny sainy ihany hoe tokony hankalaza date anniversaire ve isika mpanaradian'i Jesosy Kristy sa tsy. Mazava ho azy fa izao tontolo izao dia au courant be zany eo amin'ny fiainany, izany hoe mandeha ho azy. Fa isika kristianina no somary déstabilisé manoloana an'izay fanontaniana izay miadaody any anatin'ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika any. Tiako aloha manipika amintsika fa ny date anniversaire sy ny karazany pety ity amin'ity zao tontolo zao ity mitovitovy endrika amin'ireny hoe anniversaire ankalazaina ireny dia ireny ny antsoina hoe fête babylonienne, izany hoe fetin'izao tontolo zao. Tsy ala base biblika ireny fa izao tontolo zao. Izao anefa na dia fetin'izao tontolo zao aza ny fête anniversaire sy ny karazany pety isan-karazany tahaka ireny dia tsindriko tsara hoe tsy mahasakana atsika tsy hisaotra an'Andriamanitra, tsy mahasakana atsika hanome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny famindram-pony, ny amin'ny fitiavana isan'andro isan'ora sy ny fiasany izay ataony hanatsarana ny fomba fiainantsika lafy ny ara-panahy indrindrandrindra. Izay zavatra ambarako izay dia fahatsapana any anaty lalàna. Izany hoe raha piko ny fanazavana dia tokony mahay misambotra izany sika ny vanim-potoana manandanja eo amin'ny fiainantsika, hoentitsika misaotra an'Andriamanitra, hoentitsika manome voninahitra an'Andriamanitra, hoentitsika manindry ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famangen'ny fanahy masina any anatitsika any. Hatreo zany dia tsy tokony ho kategorika be isika hoe za tsy mankalaza anniversaire, za mankalaza anniversaire, izany hoe manao débat stérile ao anatin'izay. Amin'izay fotoan'izay dia à côté de la plaque tanteraka ilay olona. Fa raha arakao sy voarahinao tsara ny fanazavana dia tokony amin'ny alalan'ny famangin'ny fanahy masina dia misy fahaizantsika misambotra n'ilay opportunité amampanompo atsika mifandraika amin'izay hoe fitsingerenan'ny taona nahaterahantsika izay. Dia miaraka amin'izay misy reconnaissance miainga eo amin'ny fiainantsika ary ao anatin'izay reconnaissance izay dia fanendritsika ny sitrapon'Andriamanitra, ny fiadorentsika adoration, ilay asa lehibe famonjena nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika ary mireconnaître isika hoe ny fandalovantsika rehetra ety amin'ity tany ity dia tokony hametrahantsika fanontaniana par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe inona Jesosy ny zavatra mbola tsy vitako, inona ray tsy toa ny mission napetrako taty anatiko izay tokony efaiko aiza ho aiza ny ezaka efa nataoko aiza ho aiza ny mbola tsy vita, manao bilan mihitsy zany. Izany rehetrarehetra izany dia mifampitohy amin'ilay hoe nitsingerina anio ny taona nahaterahako. Za manokana dia mametra mpanontaniana androany zao fotoana nahaterahako ary anio dia conviction ako toy tsy misy resaka gâteau, tsy misy resaka fetin'izao tontolo zao, tsy misy resaka babylonien, tsy misy finanana, tsy misy fisotroana, fiainana mandeha tahaka ny fiainana andavanandro ihany. Fa kosa tena hoe mipeser ato anatiko mihitsy, tena hoe mampangoritsina ana mihitsy, tena hoe mitambezatra ato anatiko mihitsy hoe Jesosy io
inona ny mission anao a tsy vitako inona ny zavatra nankininao tamiko a mbola tokony efaiko a sy ataoko zany zavatra izany mandrovitra ana ato anatiko ato na raha hoavy ny fotoana ho adinina de aiza ho aiza ny teopoky sy ny toe-panahiko a anniversaire ko anio zany zavatra izany riavana no tokony a ho attitude atsika mpanaradian Jesosy Kristy fa tsy hoe andany andro hiady hevitra amin'ny resaka tsy mahasoa hoe fety babiloniana tsy ilaina ny mankalaza anniversaire tokony ankalaza anniversaire sy ny sisa rehetra mifantoka betsaka izany amin'ilay etika ivelany fa ilay anatiny fisehoantsika eo anatrehan'Andriamanitra izay ny tena zava-dehibe. Farany amaranako azy de misy tenin'Andriamanitra ity ampahirezako atsika rehetra izay mitovy tsingeritaona nahaterahana miaraka amiko. Tantara voalohany toko 17 andininy faha vakitsika manomboka eo amin'ny andininy faha 9 sy ny faha 7 averiko tsara hoe tantara voalohany toko 17 andininy faha 9 sy 7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary noho izany Jehovah ho satria ianao no Andriamanitra ary ianao efa nilaza izany zavatsoa izany ny amin'ny mpanomponao fa 7 dia ho sitrakao ny tahiny taranaky ny mpanomponao aharitra mandrakizay eo anatrehanao fa izay tahinao Jehovah ho izay tahinao elohim dia voatahy mandrakizay. Amen. Mamy de mamy zany fotoana zany andinitsoratra masina izany izay tahinao Andriamanitra tsy toa dia voatahy mandrakizay. Andriamanitra tsy mitahy ny olona tsy manana fifandraisana aminy. Andriamanitra tsy miasa amin'ny olona tsy nanolo tena ho azy. Andriamanitra dia tsy manana compte à rendre, tsy manana fitahina atolotra ho an'izay olona tsy en relation intime aminy. Donc zany ny toko sy andininy zany vakitsika teo dia midika fa raha teo voatahy mandrakizay ianao dia ameo an Jesosy Kristy ny mombanao rehetra ary ny fifandraisanao lalina amin'ny Jesosy Kristy ataovy mipetraka tsara. Ary isan'ny vanim-potoana amoazanao indray anaovanao rappelina an'izay alliance anao amin'ny Jesosy Kristy izay fifanekenao amin'ny Jesosy Kristy izay mba hahafahanao misitraka foana an'ilay hoe izay tahinao Jehovah ho dia voatahy mandrakizay ny vanim-potoana tahaka an'izao tsingeritaona nahaterahanao. Mirary soa antsika rehetra tahin Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Ety amin'ity zao tontolo zao ity isika fa tsy fe partie an'ity zao tontolo zao ity. Ny zavatra rehetra azoko atao fa ny zavatra rehetra tsy ary mahasoa avokoa. Averiko tsara ary tsindriko tsara farany hoe ny anniversaire tompoko dia fety babiloniana fa kosa isika mahay misambotra ao anatin'izay hoe izao tontolo zao izay mahay misambotra isika ny sitrapon'Andriamanitra, mahay misambotra ny vanim-potoana isika hoentitsika manindry fa Andriamanitra tsy toa dia lehibe eo amin'ny fiainantsika. Ny sitrapon'Andriamanitra dia support mivelatra ato-potsika ahafahantsika foana mamirapiratra miaraka amin'ny voninahitra Jesosy Kristy ety amin'ity zao tontolo zao ity. Amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.